Tahotrina ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny ministera ny fiompiana amin'ny arovana ny faritra antsoina hoe Parc des Jardins eny Anisana sy ny fametrahana fitoriana amin'ireo olona mbodo ny tany dia nanatanteraka fidinana fotony ny tafa tamin'ny vahoaka teny an-toerana nisy olom-bavam-bahoaka Naivra Olzina nitondra fanazavana makasika ny lalàna mifeny tany mpanjakana azo angatahana ihany koa ny tenany fanadihadiana. Tsy manana fahefana feno sy manontolo amin'ny tany mpanjakana izay efa misy trano miorina 5 taona mahery intsony ny ministeran'ny fambolena, ireo tany misy ny biraon'ny ministera sy ireo faritra mbola tsy nisy nanao fanondrenana no an'ny fananany fahefana. Araky ny lalana valo sy roa arivo bara aotra 14 tamin'ny 13 Jolay valo sy roa arivo izay mamaritra ny tany mpanjakana azo angatahana. Io ny fanambarana sy fanazavana nentin'ny filohan'ny voamiera misahana ny fananantany sy ny fanajariana ny tany eo anivon'ny anteny mera-pirenena Naivra Olzina. Izy izay nanatanteraka fidinana ifotony teny Anisana androany. Terrain affecté au ministère depuis 5 ans à la date de promulgation de la présente loi et qui n'ont reçu aucune mise en valeur sont désaffectés dans les conditions des articles 16 et 17 de la présente loi. L'article 16-17. Bien affecté. À défaut de réalisation du mont constaté dans le délai imparti à la diligence du service des domaines, un arrêté pris par le ministre chargé des domaines peut en prononcer la désaffectation. La désaffectation d'un immeuble n'entraîne aucune indemnité au profit de l'affectataire pour les dépenses faites dans l'immeuble. Ni décret d'application anti-lalanti, ou ni décret 2010 233 du 2004 2010. Tu dirais article 14. L'article 14 de Massavatsar. Dès qu'un immeuble affecté est reconnu inutile au ministère qui le détient, soit à cause du défaut de mise en valeur, soit pour non-respect des dispositions de l'arrêté d'affectation. Un arrêté pris par le ministre chargé du service des domaines, soit sur proposition du ministère intéressé, soit à la diligence du service des domaines, on prononce la désaffectation. Ça fait qu'on arrive. Faut l'ouandinda, les temps panzakana rehetra tamin'ny ministère tatia dia efa nanomboka affecté tamin'ny taona tena 26 tsy narova ministère ane zany akitra tsy mise en valeur koa ary efa nisy tikan'izay mise en valeur ambony le tany reny zany zao na mifanamatisa milala dia tranon'olona ary tranon'olona nandoavana etra tranon'olona nampidirana tsiko sy rano za tsy mame tsiny amin'ny ministry ny fambolena ankehitriny satria voalohany ministry fambolena ankehitriny dia voaotona ny tantana tao tsy nalala ny tantara rehetrarehetra tao. Araky ny voalaza ao anatin'ny didim-panjakana valo sy roa arivo bara aotra 14 tamin'ny 13 Jolay valo sy roa arivo io ao amin'ny andiny fahefapolo raha tsy nisy ny fanamaintisana amin'ny lalin'ny tany tao anatin'ny 5 taona nanomezana ny tany ampiasain'ny ministera dia esorina aminy ny zo amin'ny tany ary ny ministera misahana ny fananantany no mandray fanapahan-kevitra amin'izany. Namafisin'ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy teto fa ireo olona nanorina trano mihoatra ny 5 taona ihany no arovany eny amin'ny fitsarana ka akapisolo vava izy ary ny vahoaka amin'izany. Ny fanapahan-kevitry ny fitsarana no andrasana eo amin'izay azo rariny.